Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, dia ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina, ary koa ny fiombonantsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Hivavakintsika alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Efa ho tenenina sady angambany ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina, dia ny hoe maro na betsaka mihitsy, maro ny olona, maro ny mihevitra fa tsy misy ary tsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra. Izay zany no velaberarintsika ho hazavaintsika avy amin'ny fanahy masina izay tiany ifampizarantsika androany, hoe maro no mihevitra fa tsy misy ary tsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra. Hivavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, deranao mankalaza anao mandrakariva izay satria tsara ianao ary manao ny tsara. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Ianao tokoa nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy, eny na dia ny any ambanin'ny ranomasina ary, dia ianao no nahary izany ary tsisy miafina aminao ny fiainana ny zanak'olombelona, satria naharianao zany ny fo sy ny saina fanahy rehetra dia avy aminao. Ianao ny ivavahanay, ianao ny saorana Tompo amin'ny tanjaka fahasalamana herimenao, ary indrindra ny fahainao masina manolo-tsaina, manolo-pahendrena, dia ny raha ny zanakao Jesosy ilay koa teo amin'ny hazo fijaliana, dia ampy manadio sy manavaonay mandrakariva, ka dia hitenena araka ny fombanao fa vonin-kiaina izay Tompo, oka tsisy feonay fa tsy ny feonao, sakano izay avy aminao rehetrarehetra, na ambiko na amin'ny olona izay mihaino ankehitriny, tenena Tompo fa ianao irery ihany no toky sy herinay, tenena fa vonin-kiaina izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanjavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia arak'izay ny lohateny zany efa nambara teo aloha, hoe maro, azo tena koa zany hoe betsaka mihitsy ny mihevitra sady mihevitra moa zany, mety miteny koa ilay olona, miteny mihitsy fa tsy misy na tsisy ny fitsaran'Andriamanitra. Ankehitriny zany dia izany no voizina, nefa ho hitantsika fa tsy vao zao zany no misy, fa efa hatramin'ny taloha ela zany, hatramin'ny efa niorenan'ny finoana kristianina. Amin'ny teny mahazatra io, natao hoe tsy mahazatra koa, dia apôstazia izay ny filazana azy, dia ny endrika rehetra izay manodina ny fahamarinan'Andriamanitra zany, fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny nampianarin'i Jesosy ho amin'ny endrika hafa, amin'ny zavatra hafa, izay mampianatra fampianaran-diso, betsaka ny fampianarana diso zany, dia anisan'izany izay ho lazaintsika eto fa misy mihitsy ny mampianatra fa mahazo manao izay tiany ataony ny olona rehefa kristianina, rehefa nandray an'i Jesosy, na dia efa mifo sy nandray an'i Jesosy Kristy ary, dia manao izay tiany ataony fa tsy ho tsarain'Andriamanitra na tsy hisy ny fitsarana. Izay zany no ho lazaintsika. Vakitsika manontolo ny ao amin'ny Joda. Vakitsika manontolo ny ao amin'ny Joda. Vakiko aloha zany ny Joda ny 9 ka hatramin'ny 4 aloha, dia toizantsika avy eo fa mba tsy ho lava ny famakiana, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy fiarabana. I Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, no mamangy izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra Ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra anoratra aminareo aho, ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy anoratra aminareo, ampirisika anareo mba hiadinareo mafy hiaro ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany niditra an-tsokosoko, izay efa voasoratra hatry ny ela ho amin'izany fanameloana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika
ho fanaranam-po amin'ny ratsy, sady manda ny andriana tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Tahampatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Ezipta ny olona, dia naringany ihany taorian'izany izay tsy nino, ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany dia nandao ny fonenany, dia no azoniny amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Toy izany koa i Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy, izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho ho fananarana ny fiaretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manaraka ny nofinofiny ka mandoto ny nofo ary manda ny manana fahalehibiazana, sady miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela ary Kanjely aza, raha niady tamin'ny devoly dia nifanditra ny amin'ny vatin'i Mosesy, dia tsy sahy niteny ratsy anameloko azy, fa hoy izy, ananatra anao aneny Tompo. Fa ireo kosa dia niteny ratsy izay zavatra tsy fantany akory, ary izay zavatra fantany fotsiny, tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina, dia izany no andotoany tenany. Ahita loza izy, fa ny lalan'ny Kaina no nandehanany, tamin'ny lalan'ny dison'ny Balama no niazakazahany mba hahazoany tamby, ary ny fikomihan'ny Kora no naharingana azy. Ireny olona ireny dia mandoto ny mpifankatiavanareo, raha mba miara-misakafo tsy amitahotra aminareo izy akory, dia mpiandry mamaha-tena, rahona tsy misy rano entin'ny rivotra, azo fararano tsy misy voany, indroa maty voafongotra, onjan-dranomasina mitopatopa, mamorivory ny asa mahamenatra taony, kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny aizina mikitroka. Ary Enoka koa, ilay fahafito nandimby an'i Adama, dia efa naminany amin'ireny olona ireny ka nilaza hoe, indro tonga ny Tompo mba ny masiny tsy omby alinalina, hanao fitsarana amin'ny rehetra sy hampiaiky ny olona rehetra ny asan'ny ara-tsi-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsi-panahiny, sy ny teny enjana rehetra izay nanoheran'ny mpanota ratsy fanahy azy. Ireo dia mpimonomonina sy mpimenomenona, olona mandeha araka ny filany, ny vavany dia manao teny miavonavina tafahoatra, ary mandoka olona mba ahazahoany zavatra. Amen. Araka ny teniko teo moa izany, lavalava ny ten'Andriamanitra, fa Joda dia tsy dia lava loatra, fa epistily zany ao anatin'ny Baiboly izay nosoratany. Raha heverina ery aloha ery izy, andiny voalohany dia miteny Joda hozy izy mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba. I Joda, araka ny teniny eto dia rahalahin'i Jakoba, rahalahin'i Jesosy koa izy io, fa araka ny fahafantarantsika koa dia Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Andriamanitra no nametraka azy tao amin'ny Maria, fa tsy zanak'i Josefa, izany hoe rahalahy izy, marino ireny izy miteny mirahalahy ireo, fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Izay mahagaga eto hoe i Joda dia milaza mihitsy ary hoe mpanompon'i Jesosy Kristy izy, fa niteneniny fotsiny izy hoe rahalahin'i Jakoba, fa rahalahy amin'ny mahazanaky Maria izy, fa tsy fantany fa tsy rahalahy, tena rahalahy ity Jesosy ity. Azo heverina zany mba antsika amin'izao fotoana izao, raha mandinika tsara tsika, dia
raha olona mpirahalahy ny aran'ny tombo tao an-trano tao dia tokony mahita mihitsy hoe ahoana moa nitenenako hoe izaho aloha mpanompon'ilay rahalahiko anankiray, fa fantany fa tsy rahalahy ny tena rahalahy ity Jesosy ity fa zanak'Andriamanitra. Na ny aran'ny tombo teo ary izy dia mahafantatra izy fa zanak'Andriamanitra i Jesosy io, ary izy dia nanaiky fa ho mpanompon'i Jesosy satria nahita izy. Izay zany mbola tsara mafisitsika fa ny olona rehefa tena mahita fa an Jesosy mifanena tamin'i Jesosy, efa nisy fampianarana maro tamin'izany, rehefa tena mifanena amin'ny Jesosy ianao ka mahita hoe iza marina ilay Jesosy Kristy io dia tsy misalasala, mitory sy manambara. Dikan'izay mitory sy manambara izay mijoro amin'ny famarina sy ny famasinana dia mijoro vavolombelona. Izay ilay hoe tsika ny fahazavana, tsika ny fanasina, fa raha fanasina ny tonga matsatso, inona moa no lazaina? Ary raha hazavana tsy ao anatin'ny, tsy mijoro ao anatin'ny maizina, tsy mirehatra ao anatin'ny maizina, dia mitovy amin'ny maizina ihany. Fa ny dikan'izay mijoro vavolombelona sy manambara izay dia miteny ny fahamarinan'Andriamanitra izay nataony tamintsika. Dikan'izany miteny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny nataony tamintsika izany dia miteny mijoro vavolombelona, mampafantatra ny olona hoe izao no nataon'Andriamanitra tamiko. Io manko misy fanamarihana kely tiako ambara zany satria rehefa zaraina, misy olona zany zaraina ny vidéo, ny tenin'Andriamanitra izay zaraina amin'ny YouTube hoe mba jereo ity fa sao dia mahasoa anao. Dia betsaka ny olona miteny, na misy atao hoe vitsivitsy koa fa tsy tena maro fa nisy nanamarika hoe nareo dia tena ohatran'ny mizaozao nareo. Miteny nareo fa izay no hitan'i Jesosy izaho miteny ny fanamasina ny teny tamiko izaho nahafahan'i Jesosy izay zanak'Andriamanitra. Mizaozao zany ozy izy. Fa miteny amintsika fa tsy fizaozahoana ny fijona vavolombelona sy mampafantatra ny zavatra nataon'ny tompo tamintsika. Azoko ambara zany satria efa mampamparezanay tia ny tompo ambara eto ngambany ao amin'ny fiaraha-mivavaka ataonay isaky ny sabotsy. Fa i Joba, ovakitsika fohy moa zany, Joba manomboka any amin'ny 7:20 any ary zany fa ny faraika amin'ny 30 azonao vakiana manontolo faraika amin'ny 30 koa fa lavalava. Fa i Joba dia tena niteny mihitsy, fantatsika tsara ny tantaran'i Joba, n'Andriamanitra ny teny hoe izy dia sady olona, azo jerentsika any angambany andeha any amin'ny toko voalohany any mba tsy tahazava amintsika iza marina moa ny tenenan'Andriamanitra ny Joba io. Joba any amin'ny toko voalohany izay nanambarana Andriamanitra ny Joba amin'ny anaran'i Jesosy hoe, vakitsika zany Joba voalohany toko voalohany, nisy lehilahy iray tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Zany no tenenana ny Joba, zany hoe raha ny tena marina zany tokony izany tovy amin'ny Joba na mihoatra. Tahaka ny Joba tsika izay kristianina manara-dia an'i Jesosy Kristy, marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra. Io zany aloha ny olona no miteny, fa raha dia amin'ny 1:30 taria izay ho vakiana fohy zany dia Joba mihitsy miteny. Zay amin'ny olona izy hoe mizaozao fa izy tena miteny hoe izao. Inona moa zany teneny eto vakiana amin'ny anaran'i Jesosy indray ny Joba 1:30. Efa nampanekeko ny masoko amin'ny anaran'i Jesosy, efa nampanekeko ny masoko koa ataoko ahoana indray no fijery zazavavy, fa raha izany dia inona no anjara avy amin'Andriamanitra any ambony, sy lova avy amin'ny tsy toa any amin'ny avo. Moa tsy loza va ny manjoa ny ratsy fanahy, ary tsy loza va ny mahazo ny mpanao ratsy. Moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisa ny diako rehetra. Moa va mandeha amin'ny fitaka aho na miezaka amin'ny hafetsena, engane ka ho lanjain'Andriamanitra amin'ny izana, tsy mandainga aho dia ho fantany ny tsy fananako tsiny. Aty Joba zany no miteny, teo aloha dia Andriamanitra no miteny, na ilay mpitantara zany miteny hoe Joba dia olona marina sy tsy manana tsiny sy natahotra an'Andriamanitra, fa Joba mihitsy miteny hoe izao no zavatra nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahamarinana sy ny fahitsiana
ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamasihana nataon'i Joba dia sahany ny miteny, zany hoe mijoro vavolombelona izy zany dia mitantara hoe izao ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha vakitsika manontolo io, mampirisika anao zany hamaky ny Joba 1:30 manontolo io, fa mitantara izy milaza ny fahatsarany ao anaty an'Andriamanitra hatrany amin'ny 12 angambany izay ny fony sy ny fahatsarany. Dia avy eo manaraka an'io zany satria lava izy mijoro vavolombelona izy na mitantara ny fahatsarany eo anatrehan'ny fiarahamonina, hoe inona marina ny zavatra nataony teo anatrehan'ny fiarahamonina, ny fahatsarana ara-piarahamonina zany. Tenin'Andriamanitra, ny tenin' Jesosy dia ny mamangy manano tena, mameny sakafony mahantra, manampy ny mpivahiny izy. Zany rehetra zany tenenin'i Joba amin'io 1:30 io dia any faraparany any ny tapany fahatelo dia milaza izy ny fahatsarana izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra, ny fahitsiana zany sy ny fahamarinan'i Joba izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra no faranany maranany an'le fijoroana vavolombelona izay nataony amin'io toko 1:30 io. Midika zany fa ny fijoroana vavolombelona sy ny fijoroana majiro fanasina antsika tsy midika fizahozahoana fa fanamarinana ny fahatsaran'Andriamanitra, ary mijoro vavolombelona koa hampirisika ny olona. Dia tahaka izany iverenantsika zany amin'ny Joda teo hoe Joda rahalahin'i Jesosy dia mijoro vavolombelona mihitsy izy, hoe mpanompon'i Jesosy ary fantany io Jesosy Kristy io zany, tsy ohatran'ireo apôstôly hafa ho lazainy eto moa zany izy, ohatran'ireo apôstôly hafa dia niteny mihitsy Joda hoe za koa dia mpanompon'i Jesosy Kristy. Izy tsy niteny hoe rahalahiko Jesosy, fa i Jakoba no lazainy fa rahalahy, nefa rahalahy zany izy araka ny nazavaina teo. Dia izy moa zany dia niteny mihitsy hoe izy no mamangy ny olona vao antso. Tena nantsoina, misy ny olona izay nofidiana fa mety tsy voantso ihany koa, anisan'ny nantsoina teny am-piandohana fa reraka eny an-dalana, araka ilay teny teo zany, araka ny lohateny tenenintsika fa misy olona dia manara-po na fa ao amin'i Jesosy ary amin'ny kristianina ankehitriny, ary zany misy amin'ny fiainam-piangonana, fiainana amin'ny fiarahamonina kristianina nandray an'i Jesosy, ary mety vita batisa mihitsy, vita batisa tamin'ny mbola kely moa zany iny, efa tsy tenenina intsony hoe tsy voabetsaka ny olona manao foana, fa raha vita batisa hoe amin'ny fibebahana, amin'ny mahalehibe anao ianao no tonga saina hoe tsy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra, dia mibebaka, natao batisa amin'ny rano, dia mbola misy ihany mihodina ary manara-po amin'ny fanararaotana sy ny fiheverana fa tsy ho tsarain'Andriamanitra, dia tsisy araka ny fahitsiana, araka ny tenenin'i Joba teo sy ny fahamarinan'Andriamanitra ny fiainan'ilay kristianina. Hany ka ny fiainana kristianina indray zany na ny kristianina izay mijoro amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana no tsaraina sy enjehany be sy maro, satria manelingelina azy. Inona moa zany ny fanelingelana izany? Dia izay le tenenin'ny Joda teto, mbola fahamarinana kely tenenim-pianana angambany hoe Joda dia tsy nanoratra epistily betsaka, fa tsy nandry ny sainy noho ny tsy fahamarinana sy ny fampianarana diso izay nentin'ny olona zany amin'ny hoe tsisy intsony ny fitsarana, fa rehefa kristianina iray an'i Jesosy Kristy mpamonjy sy tompo ianao dia mahazo miaina amin'ny fiainana izay tianao atao. Izay nahatonga nazy naka ohatra betsaka mihitsy ny amin'ny hoe tandremo fa ho tsaraintsika, ary misy ny fitsarana izay ataon'Andriamanitra ho an'izay olona manaraka azy, na tsy manaraka azy raha teo moa zany dia efa fantatra fa ho afaka koa ny fitsarana. Hoe tsika izay miezaka mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ho tsaraina araka ny asantsika, maika fa ireo olona izay manara-po afaka mieritreritra ny amin'izany fanontaniana izany koa tsika. 7 aminaran'i Jesosy, ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra anoratra aminareo aho ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hampirisika anareo mba
hiadianareo mafy hiaro ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Tena nanery mihitsy izy, nieritreritra mihitsy sy Joda hoe aleo hiteny fa fantako ilay Jesosy, fantako ny fahamarinana toriany, fa misy tena olona manao tsinontsinona mihitsy ny fahamarinana dia mamadika ilay fahamarinana izay nitorian'i Jesosy Kristy, dia tsy nety izy fa aleony izy nanoratra. Izay mahatonga an'ity hoe zavatra nosoratan'i Joda ity napetraka ato amin'ity baiboly ity koa, testamenta vaovao izany fiantsoantsika azy. Dia izay no teneniny andiny manaraka andiny faefatra ho an'ny olona masina hozy izy indray mandeha monja mba hiadianareo mafy hiaro ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Natolotra indray mandeha monja io fa mila tehirizina zany io finoana ny amin'i Jesosy Kristy, famonjena sy ny fahamasina ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay hoe olona masina. Olona masina zany tsy mandeha amin'ny fiainana kitoto zany fa mandeha amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Inona ny toy eto andiny faefatra fa misy olona sasany ozy izy niditra nitsokosoko izay efa voasoratra hatry ny ela ho amin'izany fanamelohana izany. Ohatran'ny tamin'ny andron'ny namadiany an'i Jesosy Kristy. Efa ela ny misy olona voasoratra, aza mba isan'ny voasoratra zany ho mpamadika, fa misy olona sasany mbola voasoratra ary niditra nitsokosoko. Efa ela zany ozy izy dia olona ratsy fanahy. Araka ny tenintsika eto tsisy mifanohitra amin'ny olona masina zany. Ny olona masina tsy ho tenenina mihitsy hoe olona ratsy fanahy, fa rehefa miala amin'ny fahamasinana ianao, miala amin'ny fahamasinana antsika dia ny fanahy ratsy miditra amintsika dia lasa ratsy fanahy. Misy koa ny fanahy ratsy. Raha misy ny fanahy tsara, misy ny fanahy masina, dia misy koa ny fanahy ratsy, dia mitondra ny olona amin'ny raha faratsiana zany dia antsoina hoe olona ratsy fanahy. Izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fanaranam-po amin'ny ratsy. Izay zany izy amin'izao fotoana izao dia misy mihitsy ny fanaranam-po amin'ny ratsy. Ny lainga, ny fitaka, ny fitiavan-karena, na dia ao anatin'ny mampirisika ny olona ihany ary ao amin'ny manara-dian'i Jesosy Kristy dia eo ilay amin'izao fotoana izao moa zany averina foana ny fitoriana ny évangile de prospérité, ny fitoriana ny fitorianan'i Jesosy Kristy sy ny fitahiana. Zany no lazaina fitahiana, ndana mahakasy amin'ny fiangonana ito fa misy fitahiana raha olona misy tena endrika fitahiana, satria ny manantona an'i Jesosy tsy ataony tsinontsinona ianao, ataony samihafa mihitsy ozy izy ny manompo sy ny tsy manompo. Omeny zany fa tsy izy zany no anararotan'ny olona ny mpino. Ny mpino dia manararoatra ny amin'izany hoe efa nahazo fitahiana teto aminay nareo dia arotsay. Izay moa zany filazana azy matetika, arotsay ny fahafolo-karena, ny rakitra, asiana amin'ny endriny samihafa mihitsy zany ankehitriny mba androtrahan'ny olona vola. Fa mila mitandrina isika fa ho tenenin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny faraparany eo zany fa lasa manara-po izy amin'ny ratsy sady manda ny andrin'ny tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Eto moa zany dia misy koa zany no na dia mpanandray an'i Jesosy ary dia lasa manaonao foana amin'ny fomba endrika samihafa. Dinina ny lazaina eto, te hampatsiaro anareo aho izy inona ny fampatsiarovana dia efa na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo afaka tany Ejipta ny olona dia naringany ihany taorian'izany izay tsy nino. Na dia efa nivonjena ary tsika nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy vita batisa, ka manaonao foana mandeha amin'ny faharatsiana sy ny faharatsiana izao tontolo izao, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny fitaka, fitondran-tena maloto, dia ho faty ihany. Tahaka ny zanak'Israely izay nivoaka tao Ejipta tsisy tafiditra izay lehibe nahita ny voninahitr'Andriamanitra, fa nanao tsinontsinona sy ny menimenina teny an-dalana dia maty tsisy tafiditra ny tany Kanana. Andininy fahenina, ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia noazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Izay zany ilay resantsika teo, hisy fitsarana
Nisy anjely izay tena niaina tao anatin'izany hoe nahita ny fahasoavan'Andriamanitra tany an-danitra tany, no mahita an'izany hoe Andriamanitra izany fa nahidina mihitsy miaraka amin'ny Satana io, izay voafatotra zany mahany fa tonga amin'ny fitsarana. Ary ny olona izay tsy manara-dian'i Jesosy, tsy mandeha amin'ny fahatsarana, dia fantatsika tsara fa ho any amin'ny fahafatesana faharoa io koa, any amin'io filazana azy hoe amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina. 7 toy izany koa i Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia seho ho fananarana ny fiaretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Sodoma sy Gomora dia nilevonina tamin'ny afo tetỳ tany, fa ny olona izay manaraka amin'ny fomba fanaon'ny Sodoma sy Gomora fantatsika tsara, ny amin'ny fijangajangana sy ny fiarahan-lahy samy lahy, vavy samy vavy amin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ho levon'ny afo sy aritra fijaliana mandrakizay hozy izy izany koa. Tenin'Andriamanitra zany tsy nety mihitsy Joda araka ny resantsika teo aloha, raha tsy niteny, tsy nanoratra betsaka izy fa ity teny ity dia nosoratany ary namafisany amin'izany mihitsy hoe mitandremo fa misy ny fampianaran-diso sy ny fihevitra diso izay heverin'ny olona fa mahazo manara-po amin'izay tiany ataony rehefa nandray an'i Jesosy na rehefa hoe kristianina. 9 Kanefa toy izany koa ireo dia manaraka ny nofinofiny ka mandoto ny nofo ary mandaa ny manana fahalehibiazana sady miteny ratsy ny manana voninahitra. Eto izany manao tsinontsinona ny olona masina irak'ilay hoe mijoro vavolombelona. Rehefa mijoro vavolombelona asehon'Andriamanitra ny fahatsarana sy ny fahamarinana an'Andriamanitra, dia tsy mety raha tsy mitory mijoro. Tsy midika izany hoe tsy maintsy ny olona nianatra pastera ihany, nianatra tany amin'ny teolojika ihany no milaza ny tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra, fa niza nandray an'i Jesosy Kristy dia amporosiana hamaky ny tenin'Andriamanitra. Niza pastera na teolojiana dia tia baiboly tia ny fototra, tsy mamaky mihoatra n'ity ireo. Ity ihany no ianarana sy ny vakiana sy ny lalinina dia ho zaraina amin'ny olona. Tahaka izany ny kristianina rehetrarehetra rehefa mandray an'i Jesosy dia tokony hazoty hamaky ny tenin'Andriamanitra mba hafantatra ny marina izay lazainy ato, fa tsy manaraka fotsiny manara-dia, manaraka ambokony izay olona izay mitory izy, izay olona mitarika, mety tena mitory ny tsara izy, fa ianao mihitsy mitsika tsirairay avy ny tokony hafantatra ihany koa ny tena hoe inona marina zany ny tenenin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany tahaka ny Joda, tahaka ny Joba izay nitenenina teo, mijoro vavolombelona ary tsy manaiky, tsy mandry mihitsy ny eritreritiny fa tena aleo hanoratra hozy izy fa misy zavatra tsy mety reto, fa fantako Jesosy raha lahako iny, nefa izy miteny hoe mpanompony araka ny teny eto, fantako iny Jesosy iny fa lasa ataon'ny olona tsinontsinona ny fampianarana netiny. Dia 7 toy izantsika 7 aminaran'i Jesosy fa Mikaela arikanjely aza raha niady tamin'ny devoly dia nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahy teny ratsy anameloko azy, fa hoy izy ananatra anao aneny Tompo. Zany fampianarana izany mila mitandrina zany tsika ny amin'ny teny avoaka, ny amin'ny fomba fitondrantena eo anatrehan'ny Tompo, ary ny Tompo koa dia ananatra, izay ilay fitsarana. Ny Tompo ananatra hitsara ny olona arak'izay ataony. Fa misy fampianarana amin'izay amin'ny video maro na fitsoina vavolombelona ny amin'izany hoe ho tsaraina araka ny asa izay ataontsika, ny asa ataontsika tsy maintsy hoe mitory na tsy mitory, fa ny fahamasinana sy ny fahatsaraan'Andriamanitra izay iainantsika isan'andro. 10 Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra tsy fantany akory, ary izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina, dia izany no andotoan'ny tenany. Eto izany le mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mahafanara-dian'ny Tompo amin'ny fahalalana, amin'ny fahaizana. Misy olona manao tena hoe manao recherche, mamaky boky be da be, lasa manao resaka filozofia indray zany ny fanarahana ny Tompo, fa tsy filozofia fa tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato no angatahantsika, ary ny fanahin'ny Tompo dia manolo-tsaina. Rehefa mangataka ny fanan'Andriamanitra dia izy manolo-tsaina, manazava ny tenin'Andriamanitra
ao anatin'ny fampianarana daholo zany mila mivavaka isika alohan'ny hamaky ny ten'Andriamanitra, mila mangataka amin'ny fanahy masina ary mandeha amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra dia asehony amintsika zany hoe fahazavan'ny ten'Andriamanitra zany mila ny mpampianatra tsika tahaka an'izao fanazavana ataontsika izao zany fa tsika tsirairay avy no mangataka amin'ny fanahy masina mba mitompo ny fanahy masina no ampianatra antsika. 1:1 amin'ny Jesosy ahita loza izy io izy fa ny lalan'ny Kaina no nandehanany tamin'ny lalan'ny dison'ny Balama no niazaka zahany mba hahazahoany tamby ary fikomiany kora no naharingana azy. Misy zany dia mandeha nahazo fitahiana teo amin'Andriamanitra ihany fantatsika tsara ireo olona ireo azontsika vakiana any amin'ny Baiboly ireo ao amin'ny testameta taloha ny filazantsika azy izay voasoratra any amin'ny tenin'Andriamanitra tany aloha zany sy ny testameta vaovao ihany koa fa tsika dia mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahozongozon'ny fampianaran-diso. 2:12 amin'ny Jesosy ireny olona ireny no mandoto ny fanasam-pifankatiavanareo raha mba miara-misakafo tsy amitahotra aminareo izy akory. Dia mpiandry mamatena rahona tsy misy rano entin'ny rivotra, azo fararano tsy misy voany, indroa maty, voafongotra, onjan-dranomasina, mitopatopa mamorivory, ny asa mahamenatra ataony. Kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny aizina mikitroka. Olona tsy mifototra tsara zany ny tena tiany lazaina eto. Savoamboana tsy mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy mahafantatra fa lazalazain'ny olona fotsiny hoe zao ny tenin'Andriamanitra, zao ny tokony atao dia manaraka an'iny. Misy amin'izao fotoana izao aty Eropa any Madagasikara tsy fantako loatra fa aty Eropa dia efa misy mihitsy ny pasteur na ataoko hoe ny mpanompon'Andriamanitra mitantana fiangonana izay samy miaraka manambady lehilahy, ny lehilahy manambady vavy, ny vavy nefa izy mihitsy no mitarika amin'ny fiangonana dia olona manaraka ao ilay olona fa tena tsara ny fampianarana, tena manam-pahaizana izy, tena nandinika ny tenin'Andriamanitra ny fanazavana fa izy tsy miteny ny fahamasinana, tsy milaza ny fahamasinana sy ny fahamarinana izy fa manampianatra ny olona amin'ny fampianarana ozy izy fa lalan'ny biby tsy manan-tsaina, zany no teneniny azy eto ambony etsy ary ambony ery. Dia izany ozy izy ny andoton'ny tenany. Dia zavatra topatopa ny asa 2:13 vakiko amin'ny Jesosy, onjan-dranomasina mitopatopa mamorivory ny asa mahamenatra ataony. Misy zavatra mahamenatra ataon'ilay olona izay mitantana fa ny olona manaraka ao mbola mijanona ao ihany. Mila mieritreritra zany tsika hoe olona ohatran'ny ahoana ny arahantsika amin'ny fanarahana ny tompo, fiangonana, fiaraha-mivavaka tahaka ny ahoana fa misy olona dia mahamenatra toatran'ny olona nianatra hono izy tena mianatra be ny fanazavany azy tena hafa mihitsy fa ny fanahy masina no manazava ny tenin'Andriamanitra ary efa manazava amintsika tsirairay avy ny fanahy masina tsy miena tsika mijoro, tsy miandry mpanompon'Andriamanitra intsony fa ntsika no mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia betsaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny samihafa na amin'ny Baiboly malagasy ozy ary dia mivoadika amin'ny teny maro izy io. Anjarantsika mahafantatra hoe inona marina ny tena hoe sitrapon'ny tompo alalantsika ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia araka ny teny teo hoe kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny aizina mikitroka. Mbola teny teo ho tsaraina ireo ary fehezina ao anaty aizi-kitroka zany. 2:14 ary Enoka koa ilay fahafito nandimby an'ny Adama dia efa naninany ny amin'ireny olona ireny ka nilaza hoe indro tonga ny tompo mba masiny tsy omby aninanina hanao fitsarana amin'ny rehetra sy ampiaiky ny olona rehetra ny asan'ny ara-tsi-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsi-panahiny sy ny teny enjana rehetra izay nanoherany ny mpanota ratsy fanahy azy. Izay zany ho tsaraina ny olona. Raha mitsaranao izy raha mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra ianao ka enjehana araka ilay teny teo lazain'olona fa mizaozao ho tsaraina izy. Ny tompony mahita fa ireny dia indraindray mety hoe miara-misakafo amintsika eny vao teny teo ireo. Ireny olona ireny ozy izy dia miara-misakafo eny ihany ohatran'ny hoe hitanao miaraka miara-monina eny ihany fa olona mandoto ny fifankatiavana
ao amin'Andriamanitra dia ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy. 4 amin'ny Jesosy. Ireo dia mpimonomonina sy mpimenomenona, olona mandeha araka ny filany. Ny vavany dia manao teny miavinavina tafahoatra ary mandoka olona mba ahazahoany zavatra. Zay le endrika amin'izao fotoana izao. Na ao anatin'ny fitorianan'ny filazantsara, ao anatin'ny fiaraha-mivavaka, ao anatin'ny fiangonana aza dia misy an'izany. Mandeha araka ny filany. Arotsai ny vola fa atao zao mba hananan'ilay olona mitarika vola be. Tsy misy fanampiana ny olona mahantra, tsy misy fanampiana ny olona sahirana, fa ho an'ilay olona. Raha mandinika ianao dia ilay olona mitantana no lasa mpanan-karena, ilay fiangonana no mijoalajoala, fa ny asa-pahasoavana tsy misy. Dina ozy ny teneniny ary mandoka olona mba ahazahoany zavatra. Manao fandokana izy, mety misy fitahiana tokoa miditra aminao, fa ho dokadokafana ianao ahazahoany zavatra. Mila mieritreritra zany tsika ny amin'izany hoe ahoana marina moa natao hoe fampianaran-diso. Tsy midika foana zany hoe tsy maintsy hoe olona tena hoe lasa boda le olona na silamo, fa na ny olona ao amin'ny fiaraha-mivavaka ary dia lasa misy fampianaran-diso noho ny tsy fahalalan'ny olona dia voafitaka. Ary izay no tena hoe mahatonga ny jodan'ny teny eto. Eto zany tsisy hoe fanaratsiana na fanenjehana ny mpiara-mivavaka hafa, fa ianao no mijery, tsika no mahafantatra hoe mandeha araka ny fahamasinan'Andriamanitra tokoa hoe zany fiangonana fiaraha-mivavaka misy an'izany, sa arak'izay voateny teto hoe mandeha manao teny miavinavina tafahoatra, mandeha araka ny filany ary mandoka olona mba ahazahoany zavatra. So dia zany ny zavatra misy ao, anjarantsika no mandinika an'izany, fa tenin'Andriamanitra zany izay nampitain'ny Jody eto. 7 ovakitsika izay maharaparanantsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe inona moa izy ato amin'ny baiboly izy dia afatrafatra ho an'mpino, misy afatra zany izay menantsika amin'izay. Aminaran'i Jesosy, fa ianareo kosa hozy izy ry malala dia tsarovinareo ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo izy hoe amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filany sy ny ara-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany, tsy manana ny fanahy. Araka ny efa nazavaina rehetrarehetra teo zany, rehefa tsy misy fanahy le olona dia mandeha araka ny nofo, na ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy masina ny ao aminazy, na ny nofo. Fa betsaka ny fampianarana amin'ny amin'izany sy ny fitondràna vavolombelona izay zaraina tamin'ny hoe ity fampianaran'ity hoe mibebà ianao ho avy Jesosy Kristy. Amin'izao izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira. Zao ny efa farany, efa tamin'izany izy efa niteny ny andro farany. Amintsika izao dia tena efa akaiky ny tompo, efa mbarabarana. Mila mitandrina tsika, mila mibebaka, fa akaiky ny tompo ary imiseho ny ara-tsi-panahiny ozy izy. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany, tsy manana ny fanahy. Anjarantsika mijery le olona enoantsika ve tena hoe mizaozao tokoa, fa sa tena mijoro vavolombelona mitondra antsika amin'ny fahamasina sy ny fahatsaràn'Andriamanitra. Fa ianareo kosa hozy izy, mbola tohizantsika amin'ny 20 aminaran'i Jesosy, fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina, indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Eto zany dia miverina foana raha hitantsika fa miteny foana izy ny masina, ny fanahy masina. Efa tsy manana ny fanahy masina io tsika, tsy mandeha araka ny fahamasinana, dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa mandeha araka ny nofo. Tonga dia mifanohitra amin'izay ny tanteraka amin'ilay olona arahana, na ao amintsika koa ary raha misalasala tsika araka ny tenin'ny tompo hoe raha sady tsy mafana tsika ny tsy mangatsika dia alohan'ny vavana. Efa nisy fampianarana amin'izany koa, fa mila mitandrina zany tsika. 9 tahirizo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny tenanareo eo am-piandrasana ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zay no tanjona ny idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha izao fiainana izao ihany ozy izy no antenaintsika an'i Jesosy Kristy, dia tsika no mahantra indrindra. Fa idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay, tamin'izany Jody dia efa niteny an'izany. Tsy niteny mihitsy izy hoe lasa tafavoaka nareo dia lasa mpanan-karena, dia lasa miroborobo be ny fiangonana, dia lasa be olona be. Zany dia tanjon'ny kristianina izay mijoro vavolombelona mba hanaraka an'i Jesosy ny olona.
fa tsy ny amin'ny hoe endrika ivelany amin'izao fiainana izao, tsy ny ety tany ety. Zay lasa faninanana manko izy. Izy ny tena be olona, izy ny tena mega church moa zany filazan'ny Amerikanina sy ny teny anglisy azy. Izy ny tena mahazo olona. Fa ny tena mahazo, izy ny tena tafiditra olona any an-danitra. So dia betsaka olona fa ho tavela fotsiny ety tany ety, fa ny tena tanjontsika zany izy isaka kristianina mety betsaka. Zay ny tena sitrapon'ny Tompo isaorana an' Jesosy zany, fa tanjontsika rehetra dia mba ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra io dia ny fiainana mandrakizay. Amina 2:20 amin'ireo fo ny sasany izay mihanahana, ny sasany kosa dia sahirana amin'ny afo, dia sahirana avy amin'ny afo no famonjenareo azy, ary ny sasany indray dia amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Eto misy karazan'olona telo samihafa zany no teneny. Misy sasany dia amindrana fo. Misy olona ao anatin'ny fahalemena dia mamindra fo. Fampianarana moa zany entina mbafaka ny tiany lazaina amin'izay, mampianatra, mampahery. Ny sasany indray dia tena amin'ny afo, mila tenenina mafy na roahana devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Eo zany arakaraky ny asa sy ny hitany endrika izay men'ny Tompo amintsika. Tsika ozy izy tsy miady amin'ny nofo amandrà, fa ny fanahy ratsy sy ny fanapahana eny amin'ny rivotra. Dia ny sasany indray izy amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Mila tena misaraka amin'ny sasany mihitsy zany, ary indrindra eto zany ny eto amin'ilay akanjo voapetipetiny nofo tsy ho hazavaina lava, fa mila mitandrina eto zany ilay hoe fahamasinana ivelany sy anatiny. Hoe amin'izao fotoana izao dia misy fitafiana izay heverin'ny olona hoe lamaody, fa lamaody izay entin'ny olona izay samy tia lehilahy zareo. Dia izao mety amintsika lehilahy dia manao fiendrika fitafim-behivavy, vehivavy manao endrika fitafin-dehilahy. Tsika izao efa mitovy ka tsy misy intsony no mahasamihafa, fa manao izay tiana ataony. Fa eto dia teny tamin'izany mijoro dia efa niteny foana aho, mankahalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Mila mitandrina tsika amin'ny endrika ivelany koa amin'ny fanarahana ny Tompo. Vakintsika vetivety ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 dia manazava amin'ny hoe tandremo ny amin'ny fanarahana ny Tompo sy ny hatrany amin'ny 5:5 dia efa azontsika vakiana, fa ny 9:9 loloha eo aloha zany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe manahoana moa zany tsika rehefa tena hoe mandray an'ny Tompo, dia mila mitandrina amin'io pentimpentina amin'ny nofo eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Romanina 9:1. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no mbola ho velona ho amin'ny hany? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana? Koa tamin'ny batisa dia niarana levina taminy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ajanoko eo. Eto zany dia misy fampianarana fohy ny amin'izany atao hoe batisa. Araka ny teny teo hoe batisa ny fibebahana, olo-dehibe mahatsiaro tena no mibebaka dia natao batisa, natao tao anaty rano, dia niarana nalevina taminy izy dia niarana natsangana. Rehefa mivoaka ao anaty rano ianao dia olom-baovao natsangana amin'ny Jesosy, amin'ny Jesosy. Tohizako sady 5:10 azontsika vakiana manontolo, fa vakiko amin'ny 5:10 ihany izy teo zany, Romanina 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary? Anota va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany, tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho andevo ianareo mba hanoha na iza dia andevon'izay ankatoavinareo ianareo, fa ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fankatoavana ho amin'ny fahamarinana. Koa isaoran'Andriamanitra fa na dia efa andevon'ny ota aza ianareo, ny fonareo kosa dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanyorana anareo, ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tsy tonga andevon'ny dia tonga andevon'ny fahamarinana azafady. Rehefa afaka amin'ny ota tsika dia tonga andevon'ny fahamarinana.
Zay ilay izy hoe rehefa afaka miaina amin'ny fahamasinana dia voateny eto ny fahamarinana. Fahamarinana tsy mandeha amin'ny fiainana hoe alatra, lainga, fitaka, fanaovan-dratsy be da be ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany, fa tsy andevon'izany intsony tsika rehefa nafahan'i Jesosy Kristy. Any amin'ny Jaona any moa izy dia niteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Fa raha nanketony amin'ity Romanina toko fahaenity andiny telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Zay zany ilay hoe misy ny fitsarana, misy olona hoe manara-po fa tandremo fa fahafatesana no tambon'ny ota hozy izy fa fiainana mandrakizay ho an'ny izay omena maimaim-poana ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo zany. Zay zany ny teny amaranantsika anazy ao amin'ny Joda 9:24 vakina manontolo aminy zany, ary amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ho amin'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina ary mahay mampijoro anareo tsy misy fitsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo anie ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Zany no famporisihana sy tsodrano fideranan'Andriamanitra nataon'ny Joda. Ovakitsika ihany ny Jaona voalohany toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7, Jaona voalohany toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 manamafy zany. Azoko vakiana manomboka amin'ny Jaona voalohany ny toko 2 andiny 9 ahafantarantsika hoe tsy mizaozao rehefa tena mandray an' Jesosy mandeha amin'ny fahamarinana tahaka ny Joba sy olo-marina izy sy mahitsy, tsy resaka fizaozaona fa tena mijoro ho mpanompon'Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra. Zany no teneniny eto amin'ity Jaona voalohany toko vakitsika sady amin'ny toko 2 zany manomboka ny andiny 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ankehitriny anaka tomero ao aminy mba hananantsika toko rehefa miseho izy ka tsy hisy ala aminy amin'ny kenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany naterany. Andininy voalohany amin'ny toko 7 endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny aneo antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy isika. Andininy faharoa ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatrizay. Fantatsika fa raha miseho izy dia ho tahaka azy isika ka ho hitantsika izy amin'izay tena mahizy azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany no manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Amen. Mbola mampirisika antsika anohiny eo amin'ny tohiny eo fa amaranantsika azy zany dia nitsika izao rehefa mandray an'ny Tompo mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahitsiana tahaka ny Joba teo, tsy resaka firery ihany io, tsy resaka fizaozaona fa resaka fijoroana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, dia mijoro vavolombelona manambara ny fahatsaran'Andriamanitra, dia tahak'izay tsika zanak'Andriamanitra hozy izy. Dia averika any ny teny nataon'ny Joda teo ho fanaovam-beloma sy famporisihana antsika manomboka amin'ny andiny 14 amin'ny anaran'i Jesosy ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina ary mahay mampijoro anareo tsy misy tsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia mampahery antsika ry havana tsy ho voasakany, tsy voaherikeriky ny fampianaran-diso apôstazia moa zany ny fiantsoana azy sy ny fiheverana fa tsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra na ety na amin'ny ho avy,
fa hitonga ny tompo ary efa mbalavalina izy efa akaiky hitsara ny olona tsiraray araka ny asany ary mila mitandrina antsika fa betsaka no miteny fa afaka manara-po amin'izay tiany atao ny kristianina rehefa nandray an' Jesosy eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna fa manao izay tiany ataony fa ho tsaraina itsika ary tsy ho ela izany hatsaraina tahaka ny afo izay mandory tokoa. Dia ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo mahavelomanao amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo izany dia mbola mitohy eto indray ny fampaherezana sy ny fizarana izay ataony fanahy-masina amintsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Manao voalomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Amen.